اوكي. شالوم 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 سكريتة مرحبا. شالوم شالوم. النوتي كده ني في النار ني شعركي دوشة كو لمود فروندفو ستيسة عشان دي تويزنا تعمل تويرنا تون زي مسكة فعلا تون دي تون كلام يس عشان مش مشغلة ولا تعيش زي ما نراكم فيسبوك لازم عشان ما متنبول وبيفونا زي تكون ما عشان فأفكا manaraka koa tena marina ao amin'ny rediffusion zany rehefa vitany live hoe zatra. De tohizana zany izy fa alohantsika mioan'le texte miverina kely am'le misy texten'ny Zohar resahan'ny Aria Kadosh mpianatra Aria Kadosh l'Ephraim Vital. De verina kely amin'iny fanazavana iny satria misy zavatra mila ahitsy io zany mila azo tsara am'le dikan'le hoe hasid na le olona feno fahasoavana zany hoe manao asa soa zany antsoina hoe olona azo antsoina hoe hasid avy amin'ny chesed fahasoavana de tonga de anonga zany tsika na soa le gasikely eto ty le texten'ny Zohar fa ty zany ny dikany amin'ny teny hébreu zao izy izy tsika aingakaingana izy satria efa hita tamin'ny farany teo fa misy teboka kely fotsiny mila averina kely fotsiny targum ולא לחינם אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה הוא בגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו דאני לא לי ולבניי מבין אומות העולם. Zao izy araka ny fahitatsika hoe ny olona zay mianatra Torah fa lishma indrindra zany ho an'ny Torah lasa mbola tsy hiditra amin'le hoe lishma fa mbola teny fotsiny izy hoe olona zay manokana fotoana mianatra Torah izy ary manao an'ireo asa soa feno fahasoavana zany izy mizara ny fahasoavana eo amin'ny mpiara-monina azy. De tsy vitan'izay koa fa miara mivavaka amin'ny tsibory indray le hoe olona miangona zany. Ma'ale an'i alav ary Hashem izy de mitoetra eo aminy eo amboniny tena marina. Ke ilo pe de ani lo li ulevanahy mibeny omot haolam araky ny toy ny Hashem izy izay mitoetra eo amboniny zanany izy io zanany io Israel antsoina hoe zanaky Hashem zanany beny banay zanako ary le tsy hoe zanany maro be fa zanany izy tena hoe anankiray zany le vahoakan'ny Israel vahoaka antsoina hoe Israel moa zany zanay ary io izy ohatran'ny za mitoetra any amin'ireo zanaky amin'ireo Israel reo izy any ary nefa zareo izy tsy ao amin'ny tany miaina fa any amin'ny tany olo-kafa exilé zany dikan'izay. Kama chez Bene Adam firy izy nisan'ny olombelona misy tadilin batora ve adain lo nifda Akadosh Baruch Hu. Firy izy nisan'ny olombelona zay mianatra ary miteny ary resafintsika tamin'ny heriny hoe milaza hoe mianatra an'izany antsoina hoe Torah zany na bebony zany satria le izy efa nadika betsaka izy zany ny olona zany zao afaka mamaky an'izany boky zany fa firy izy nisan'ireo olona reo mianatra an'le izy eo izy velo nifda Hakadosh Baruch Hu nefa izy Hakadosh Baruch Hu Hashem izy de tsy manampy an'zareo tsy manampy moa zany fa ohatran'ny hoe tsy enono izy le vavaka ataon'ny olona ohatran'ny beny Adama io izy firy kama firy izy zanaky olombelona misy tadelina zany mitrandraka manao miezaka mihitsy hoe mianatra an'le Torah izy nefa rehefa mivavaka aloha izy zareo de tsy voavaly mihitsy tsisy valim-bavaka zany tena marina fa maninona izy inona ny anton'izay ela sibat hadavar le fiche en hasid ela ha mit hased im kono satria izy ny olona ohatran'ireny izy matoa Hashem izy tsy mamaly tsy mihinanao valim-bavaka satria le olona mianatra an'le Torah izy tsy ho an'ny
nahary azy no anarana anaovana an'le izy fa misy tombontsoa tadiavina ao ambadiky an'le fianaran'le izy. Hoe ohatra hoe misy anakaiza hoe mianatra baiboly hoe mba hoe lasa hoe mpitarika. Misy antony zany ao ambadiky ny anarana an'le izy, lasa ohatra hoe apetraka amin'ny toerana avo le olona na misy zavatra tadiavina, fa tsy hoe mianatra an'le izy ho an'le nahary anao satria io avy any le Torah avy any amin'le nahary. De rehefa mianatra an'iny zany ianao de mianatra ohatrany hoe hanome voninahitra ho an'le nahary satria zavatsoa nameny zanahary ho antsika le Torah. Aiza tasy? Ela sibat hadavah okey. שבזמן שישראל חטאו, הקדוש ברוך הוא גירש את בניו ואת השכינה עמהם לגלות. Zao izy. Izy zany rehefa miresaka eo Rabbi Chaim Vital miresaka ny maka ohatra ny Israel hozy zareo. Rehefa nanota hozy izy ny Israel. Zay tsara. Ela sibat she'en hazid שבזמן raha tonga hozy izy le fotoana hoe שישראל חטאו nanota ny Israel, הקדוש ברוך הוא גירש את בניו. Ohatrany hoe nisaraka tamin'ny zanany hozy izy rehefa nanota ny zanak'Israel. Akadosh Baruch Hu io. Inotsika tsara le zavatra teneniny. Mila lasa moramora ohatra mandeha angina loatra. Et banav ve'et hashchina imahem lagalut. Ary ny shchina hozy izy le ino zany ahoana zany natikany hoe shchina le fisiany Hashem eto amin'ity tontolo ity zay no antsoina hoe shchina. Shechina. Ohatrany hoe le présence zany. Le présence ny Hashem eto amin'ity tontolo ity antsoina hoe shchina. Ny shchina io izy tsy nisaraka tamin'ny Israel fa akadosh baruch hu Hashem no nisaraka tamin'ny Israel. Zamany misy fanazavana kely misy zavatra tokony ho fantatra eto vetivety. Satria inona no antsoina hoe fa inona rehefa miresaka ny boky na ny Torah hoe akadosh baruch hu ilay masina izay topoina izy zay ny dikany akadosh baruch hu raha ohatra ka adika. Rehefa miteny ny Torah akadosh baruch hu mila fantarina fa miresaka an'le vavy niodika vavike izy zay. Vavy niodika vavike. Rehefa miteny ndray tsika hoe shchina de le he farany ny iodika vavike. Lasa ataosika misy sary hozarana kely ato. Vetivety ino zany midina avy aty farany ambany ity. Okay. Okay. Aiza tasy? Ity zao mety ity. Efa misy ity. Vetivety fotsiny. Zay. Okay. Ohatran'izao zany le izy. Hitanareo ity. Ity ny anaran'ny Hashem Yud Ke Vav He. Rehefa ny ao anatin'ny boky rehefa mianatra Torah amin'ny teny hébreu misy maromaro ny antsoina an'ity anarana ity. Le anarana zao zay le hoe Hashem ilay anarana. Satria ilay anarana hoe Yud Ke Vav Ke ity tsy azo tonoina ary tsy navoaka mihitsy ahoana ny fanonoana anazy. Na dia maheno ary any ivelany misy olona miteny hoe Yehovah sy ny sisa tsy izy. Sarosarotra kokoa tsy izay le izy fa leza tasy avelany man'izay olona miresaka an'izay fa ny Yud Ke Vav Ke rehefa mianatra anatin'ny Torah antsoina moa izy hoe Adonai. Afaka miteny za satria mianatra antsika zao fa izany tsy tononona fatifatany ny anarana hoe Adonai. Fa leza tasy ity zany antsoina hoe Hashem na ilay anarana. Dia rehefa miteny indray no anatin'ny Torah na rehefa mianatra Torah amin'ny tsiambarately miteny hoe Hakadosh Baruch Hu na
ilay masina izay ho topoy deraina moa zany, baroho deraina zany raha ohatra ka atao ohatran'izay, de aiza zay zavatra zay ty vavy midika vavy kely ty mila fantarina zao manomboka androany hoe ty no antsoina hoe hakadosh amin'izao basehana kely ha ka vedete kadosh baruch hu. De rehefa miteny indray hoe shekhinah indray le he farany iodike vavike. Tetezako hoe shekhinah. Zay, Bezat Hashem. Tia mila fantarina de ina zany zavatra tenenin'ny Rabbi Chaim Vital rehefa tonga eto hoe rehefa hoe shebizman she Israel hatu hakadosh baruch hu geresh et banav. Vao nanota hozy izy ny Israel de inona nisaraka tamin'ny Israel le vahoaka antsoina hoe Israel hozy izy hakadosh baruch hu, inona zany le vavy niala tamin'ny Israel. Fa inona kosa hozy izy ve'et ashchina imahem le galut. Fa ny shekhinah hozy izy. Shekhinah moa zany le hoe zay le hoe ohatran'ny hoe ny fisiny ny présence-ny Hashem eto amin'ity tontolo ity. Shekhinah. Shekhinah hozy izy niaraka exilena tamin'ny zanak'Israela rehefa satria rehefa nanota moa ny zanak'Israela de inona ny zavatra nitranga? Simba ny tempolo. De rehefa simba ny tempolo very ny tany de niparitaka zareo lasa tratran'ny exil. Zay exil zay fantary hozy izy fa ny shekhinah tsy niala tamin-jareo mihitsy. Le he io zany niaraka tamin-jareo foana fa le vavy no nitsaraka niala tao. Zay zany teneniny eto zay mahatonga ny hoe bizman she Israel hata'u hakadosh baruch hu giresh et banav nitsaraka tamin'ny zanany. Izy ny zanany io Israel. De io mantsy le texte zay misy olona miresaka io zanany io miresaka an'le olo-kafa misy nefa misy tsika tsy hitranga. Veta shekhinah imahem le galut. De ny shekhinah hozy izy niaraka tamin-jareo, niaraka tamin'ny vahoaka any amin'ny galut. Umi shechozer betshuvah zao am'izay hozy izy. בתשובה וגומל חסד עם השכינה ועוסק בתורה ובמצוותיה ואין כוונתו אלא לפדות את השכינה הוא עושה חסד עם קונו. Zao hozy izy. Raha ohatra ka misy olona anankiray am'izay hozy izy zany miverina. Miverina iny zany hoe teshova zany miverina izy amin'ny lalana napetraky ny Akadosh Baruch Hu na le vavy midika vavy. Raha ohatra hozy zany izy mibebaka zany raha ohatra ka dikany izy de hoe mibebaka mifona am'le ota nataony de hoe miteny hoe tsy hanao intsony tsy verina am'zany de miverina zany izy ikan'izay mody miverina amin'ny lalana na intsy tokony narana iny tashi mi shehozer miverina betshuvah miaraka avy amin'ny tshuvah ary tsy vitan'izay fa manao gomel hesed manao asa soa ho an'izy tsy ho anazy fa ho an'ny shekhinah. Le shekhinah io le iodike le he farany iodike vavike le hitantsika teo. De osek batorah ary mianatra Torah manokana fotoana mihitsy ny fianarana ny Torah sy manatanteraka an'ireo mitzvotavy mitzvotiny na ireo didy napetraka les 613 mitzvot. De en kavanato ela lifdot et ashchina ary ny intention hozy izy ny zavatra ao anaty eritreritry anatreritran'le olona manatanteraka an'izany hoe mianatra Torah sy manao le didy mitzvot sy ny sisa hozy izy de mba azahoany le shekhinah hiaraka hiverina indray amin'le iodike le vavy na Akadosh Baruch Hu satria nisaraka rehefa nanota zany zanak'Israela de inona ny zavatra nitranga sy nisaraka ny vavy he niodike vavy kely dikan'izay simba ny anarana Hashem zay ny afatra be eto hitantsika eto anisan'ny afatra moa zany hoe ny olona manota manimba ny anarana Hashem
izy irery fa rehefa izy koa rehefa tafiditra antsoina hoe vahoaka rehetrarehetra no nanota satria izy be dia be loatra ny otan'zareo dia simba koa satria ny e zany lasa maka arỳ dia ny vavy indray nefa aty ambony dia misaraka dia simba. Dia rehefa mianatra rehefa manao an'ilay hoe tesovana mibebaka amin'izay zany inona ny tanjony mba hitambatra ny vavy sy ny he ny iodikely vavikely. Inona dikan'izany? Verina Israela miaraka amin'ny Akadosh Baruch Hu. Israela sy Shekhinà miaraka amin'ny Akadosh Baruch Hu na ilay vavy. Zay ozy izy amin'izay fotoana zay ozy izy rehefa izy manao an'ilay asa soa. Zay ozy izy ny antsoina hoe asa soa ho an'ny nahary azy. Satria misy karazany roa ny antsoina hoe asa soa. Asa soa misy karazany maro fa ataontsika hoe misy anankiray zany hoe asa soa ho an'ny eo anatrehan'ny olona mpiara-monina. Manao asa soa anao, mizara fitiavana, mizara asa soa zany, zay ny antsoina hoe asa soa. Fa misy koa ny antsoina hoe asa soa ho ataonao ho an'ny nahary anao. Inona zay zavatra zay? Manatanteraka ny sitrapony. Inona ny sitrapony? Mitzvot sy ny fianarana ny Torah izay nameny anao. Dia zay ozy zany ny antsoina hoe chassid ose chesed na manao asa soa ho an'ny nahary azy. Ny tompony tena marina. Kono zany avy amin'ny hoe nividiana zany, nividy nahary azy, zay ny tena izy nahary. Dia tohizana amin'izay zany satria teo isika nijanona tamin'ny farany. Zay zany ilay hevitra tokony hofantarina hoe inona ny antsoina hoe amin'izao zany fantatra hoe inona ny antsoina hoe Akadosh Baruch Hu dia hoe iza ny antsoina hoe Akadosh Baruch Hu, aiza ny toerana misy an'izay, miodikely ny vavy miodikely vavikely. Ary inona ny antsoina hoe Shekhinà. Shekhinà indray ilay présence ny Hashem mahita amin'ity tontolo ity, aiza ny toerana misy anazy amin'ny he farany miodikely vavikely. Dia fantarina fa raha vao manota dia misaraka izy roa, simba. Dia lasa ohatra hoe iodikely vavy fotsiny zany sisy dia ny he tsy hita. Dia ny fanamboarana an'izay teshuva sy fianarana Torah sy fanalana ny lalàna dia manao asa soa ho an'ny zay ny antsoina hoe rehefa manao an'ireny zavatra ireny inona ny antsoina hoe asa soa na ho an'ny nahary azy. An'Akadosh Baruch Hu dia efa vita zay dia mitambatra indray zany ilay iodikely vavikely dia lasa feno ilay anarany. Okay. Zay ny antsoina hoe chassid. Zay zany ilay dingana hitantsika tamin'ny farany hoe iza ny antsoina hoe chassid gamour na ilay olona feno fahasoavana izy feno asa soa. Mizara asa soa. Dia tohizana amin'izay. Vita zay. Hitantsika zao. Vehine eto. Okay. Vehine ze she'amar hakatuv במדבר צור ילדך teshi vegomer. Zay ozy izy ny voasoratra any amin'ny boky antsoina hoe Devarim na Deutéronome ozy izy. Raha ohatra ka antsika ilay izy na jerentsika itoerana io, tiana izy hoe tsur yeladcha teshi vatishkah el mecholecha. Ilay vato izy izay namorona anao, nahary anao. Izay ny antsoina hoe tsorotsoro adika hoe vato fa tsoro koa mila fantarina ohatran'ny hoe manome endrika. Inona dikan'izany? Ilay nahary zany izay nanome anao amin'ity endrika sy ny vatanao ity ozy izy. Izay yeladcha zany avy amin'ny yeled na nanome zany avy amin'ny hoe teraka. Zay ny antsoina hoe yelad na yelad koa ankizy. Yeled ankizy. Dia ozy izy hoe teshi tsy raha ino ohatran'ny hoe manimbazimba ozy ianao amin'ilay nahary anao. Zany dikan'izany hoe teshi. Zay zany ilay hoe ilay olona nanota zany. Dia vokatrin'izay misaraka ny vavy sy he ny iodikely vavikely. Shalom shalom. Rabbi Man Israel Pondol. Shalom shalom. Okay. Dia misaraka ozy zany zavatra zay hoe tishkah el mecholelecha. Ary adininao mihitsy ozy izy tena tonga hatramin'ny dingana. Rehefa hoe misy olona nanota zany dia tena adininao mihitsy ozy izy ilay nahary sy ilay nanome aina anao. Ohatra ka adika amin'izay.
ny kholela zany kholela zany avy amin'ny toerana zany hoe toerana lavaka dikan'izany kholela zany, fa dikan'izany de nampiteraka anao ihany, mitovy ihany zany le hevitra ato ambadika an'ity pasoko ty, verset ty. De inona hozy izy? Zay hozy izy le teneninao hozy izy ary Abraham Vital, ino tianyteneny eo? Régomena. Loketive Tehilim, tano 11 neno Israel, any amin'ny Tehilim, psaume-n'i David Amener, David mpanjaka hoe omeo hery zao hozy izy Elohim, teno oz Elohim, vezeu she'amru brachot, Rabbi Yohanan, zao hozy izy ny zavatra tenenin'ny olon-kena hoe Rabbi Yohanan tamin'ny izy moa olona tao anatin'ny Talmud Tanaïm. Hozy izy Omar Ashreni she'amalu Batora ve'ose nahat roa leyotsro. Sambatra hozy izy ny olona anankiray izay miasa na mandinika mandalina foana ny Torah ary manao ino moa zany hoe tiako izy teo zavetsy satria nahat roa tsy tsara le teny mitondra izay angamba ataontsika an'izay, mitondra fifaliana no roah nahat ho an'ilay nahary azy satria eto mantsy le izy eo am'izay mila mijanona amin'ny teny hébreu satria inona tsara ny teneniny Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan miteny hoe le yotsro io avy amin'ny hoe yotser zany olam ha'yetzira, fa le izy raha ohatra ka adika de adika ohatrany hoe nanome fifaliana ho an'ilay tsy hoe namorona moa zany fa ahoana zany anaovasika an'ity, ho an'ilay mpamorona azy yotser, fa very le kôdy ao ambadikan'ilay izy amin'ny teny hébreu raha vao zay natao satria manino izy miteny hoe yotser satria ny zavatra teneny voalohany le pasoko voalohany milaza hoe tsoro zany mitovy ny fanoratana ny tsoro na le vato adika indray zay izy, dikan'ny tsoro vato nefa eto indray yotser ilay namorona avy amin'ny zavatra tsisy de ohatrany hoe voaforona anao lasa misy tanana na misy maso misy vatana misy zavatra rehetrarehetra. Yotsro avy amin'ny de io koa nefa mifandray amin'ny tontolo antsoina hoe olam yetzira le ose nahat de zay hozy izy sambatra hozy izy ny olona zany zay mandalina foana mandinika foana ny Torah ary manome hafaliana ho an'ny le namorona azy qui ma she'amal Torah eno litol peras lechol le atzmo, ary zao izy ary tsy vitan'izay fa le olona faly amin'izany, zay olona tenenina hoe faly amin'izany zavatra zany izy hoe ho sambatra, fa hoe faly ashre moa zany hoe hafaliana fa dikany ao ambadika hoe sambatra. Izy hozy izy ny olona resahana zany ny olona mianatra ny Torah fa ino tsy mitady ny tsy mitady ny ahoana zany tsy mitady sara zay angamba, tsy mitady sara amin'ny zavatra ataony, le hoe mianatra zany Torah izy zany izy de hoe mitady valiny misy sara andrasany ao ambadika fa tena hoe mianatra an'le izy ho an'ny namorona azy le yotsro. Et là la asot nahat roa yotsro de zay mihitsy hozy izy tena hoe tsy ho anazy zany le izy ary izy tsy mitady vokatra, tsy mitady vokatra ao ambadika an'le zavatra ataony fa ho an'le nahary azy. Zany averiko ihany fa tsika moramora milaza an'izay fa amin'ny fotoana iainantsika zao sarotra miaina an'le izy ohatran'izay satria ny olona tsy mety tsy mahazo an'le zavatra, ny olona satria hoentin'ny fiainana de hoe tsy maintsy ahoana koa zany hoe mandany fotoana mianatra Torah nefa tsisy zavatra aloha toy izany. Ok, tiva ba be behol tsaratam lotsar
De misy koa izy any amin'ny soratry ny Isaia hoe lekôly tsara taminy velety shalom shalom Rabbi Yoshua shalom shalom. De inona koa izy velety any amin'ny Isaia andazy tsy jeretsika koa ty Isaia Samia Gimel tety Isaia aloha mihitsy maka Isaia ou Samia Gimel Isaia tena Yoshua fa tsy Isaia Isaia ou Samia Gimel tety de inona ozy izy lekôly tsara taminy tsara ty izy ty bekôly tsara tamy lo tsara وملآخ بناب أوشياء بأحبته وحملته هو ألم وينتلم وينسئم كل يمي علم يولي بسوك تنين رفا أمنيت فينا de izy de toutes les souffrances amin'ireo sedra rehetrarehetra zay mandalo izy izy de zao izy de miasa ary miaina an'izany fahasahiranana zany miaraka amin'zareo zany ozy izy ny tenan'izay Hashem iza zany iza le olona miaina an'le fahasahiranana sy ny souffrance ny fijaliana zay iza ny miara-miaina azy ozy izy Hashem zany miara-miaina amin'ny le fijalian'ny Israel satria ina ny zavatra teneny eo ambony Vayomer ar ami zao ozy izy ny zavatra teneny Hashem ho an'ny vahoakany io zany tsy miresaka olona tsy miresaka izy fa vahoakany Israel de toutes les souffrances ny fijaliana rehetrarehetra izy de zaka ozy izy mizaka an'izay fijaliana zay sa présent ary ny Shrina ozy izy zay ozy izy وملآخ بناب أوشياء fa maninona ny tenany ty izy le anjely izay ahoana nandikana an'ity وملآخ بناب أوشياء ilay anjely na le anjely misy anjely anankiray izy ho hanafitra an'zareo ary hiaro an'zareo be'ahavато uvehemlato satria vokatry ny fitiavany sy ny famindram-pony pony izy Hashem ho ge alam avy amin'ireo midana toetra anankiroa izay hoentiny anjely io izy io no anavotana ny Israel ao anatin'le hoe fijaliany sy ny fijaliana ho ge alam vayenatelem vayenasem kod yeme olam ary anampy ary ano zany ho anambina zay angamba ataontsika izy anambina hatrany ozy izy kol yeme olam hatr'izay ozy izy io Hashem hiaro an'zareo zay ozy izy ny zavatra teneny eto inona tiany ary abehany vitana teneny vitale teneny zany eto maninona nakan'izay pasoky zay izy behol makom shegalo Israel shekina imahen satria ozy izy fatary fa ny toerana rehetrarehetra zay lalovan'ny Israel satria ireo tratran'ny exiler zareo de Shekina ozy izy miaraka tamin'ny tena teo amin'ny foana zay no mahatonga le pasoky milaza hoe ny fijaliana rehetrarehetra zay nandalovan'ny Israel izy de miainany Hashem daholo fa iza le miaina azy tsy Hashem tsy hodikevavike tsy vavy fa le he ny hodikevavike de fatafiditra anatin'ny Hashem zany izy ny tena marina Shinany zany miara-miaina taminy satria miaraka tamin'zareo okay Shina ima em hi imeno she aleha neema ובפשעיך שולחן עמכם הנקראת יוצרנו satria ozy izy fatary fa le heny hodikevavike koa nasona hoe reny io ny reniny zareo de fatary fa raha ohatra ka io zany reny Israel dikan'izay taiza zareo tamin'ireo mbola kely nahazo an'ilay tsoro satria izay le tiana Rabbi Hanita lazavana tsoro zany endrika
Ianareo ty na adikany izy hoe ahoana zany vato aloha voalohany indrindra zay aveo kely izy dikany voalohany vato fa tsorà indray rehefa miteny hoe tsoraty tsorà azafady de endrika zany manome endrika tena endrika de teo zao izy nahitana an'izay endrika zay avy ao amin'ny ao anatin'ny kibon'ny reniny de iza ny kibon'ny renin'Israël e ny olon-kibavy na Shekina de Moshe katoa tsur eladecha teshi araky ny voasoratra ao izy hoe tsur eladecha ny tsoro izy ny vato zay namoaka anao fantaro izy fa io tsoro io izy veze ohatra tsy tsoro zany tsy vato amin'izay fotoana zay fa fantaro hoe lasa manome endrika namorona zay tsoro tsoraty manome endrika anao izy de io le reninao zany tenenina le Shekina zay ozy amar nahat roa lietsiko zay mahatonga le hoe le terme hoe nahat roa manao mitondra hafaliana ho an'le yotsro yotser yotsro amin'le hoe le terme tsoro zay le hoe aveo kany izy amin'ny teny hebreo izy no azo fa raha voadika le izy somary sarotrasitra nahitana an'le hevitra ambadika velo amar akadosh baruch hu fa satria izy tsy niteny hoe amalifaly ny akadosh baruch hu zay le vavy le kivavy fa yotsro avy amin'ny tsoro zay manome endrika ina zay le ao anatin'ny kibony reny zay manome endrika an'le fetus le zaza ao anaty kibo ina dikan'izay Shekina misy zavatra maromaro azo resana eto satria lalina be le zavatra fa tsika aloha zany antinga amina hoe ohatrany hoe mamaky fotsiny hoe inona ny tena hevitra ao ambadiky ny hevitra eto zany de hoe fantaro fa Shekina miaraka amin'ny Israël foana naiza misy an'zareo na de tsy ao amin'ny tany miara zareo satria misy fina miteny hoe exilé ny Shekina ka eny exilé ny Shekina ohatrany hoe tsy miaraka amin'zareo dikan'izay non exilé ny Shekina ina dikan'izay satria miaraka amin'ny zanak'Israël zay exilé ok zay zany ny amin'iny de tohizana ho vitantsika ny chapitre varavarana fahatelo raha misy fanontaniana zareo tsy jereko misy fanontaniana tsy misy aloha hatram'izao de tohizana נמצא כי כשיעסוק בתורה ובמצוות ובמידות טובות הנקרא חסיד כנזכר לעיל. Araka ny hitantsika tamin'ny le varavarana teo aloha izy hoe rehefa misy olona anankiray izy manokana fotoana mianatra Torah ary manatanteraka ny mitzvot rehetrarehetra na ny didy ary tsy vitan'izay fa miaina miaraka amin'ny midot tovot. Inona ny midot tovot? Toetra tsara na fahendrena, feno fahendrena. Io olona io izy no antsoina hoe hasid. Hasid na hoe olona feno fahasoavana, feno asa soa, manao asa soa. Im arba bo kavanat kibul eze sachar hu hasid le atsmo na de ampinao izy ohatrany hoe nanao an'le zavatra rehetra izy fa misy ohatrany hoe miandry misy zavatra mitrandrany ao ambadika an'le zavatra ataony de tafiditra foana izy hoe izy anatin'le sokajy antsoina hoe hasid satria ao anatiny izy efa manatanteraka ny sitrapony ny nahary azy namorona azy ary ina dikan'izay manatanteraka ny mitzvot didy ary tsy vitan'izay fa sady miezaka izy tsy ho hisy tsony antsoina hoe toetra ratsy fa feno fahendrena de tonga de zay zany izy de azo foana izy tafiditra anatin'le sokajy antsoina hoe hasid كموش كتوب على كنت بسوتش على تمتني جمال نفسه إيش حسد عارف نفا وزي فتعرف نفا فتونا نقول لهم زفتونا زي روجا نقول ميانجي نمو أي تقول إيش ميانجي سخار ميانجي tsika atao hoe karama le izy fa eny misy zavatra tadiaviny zany ao amin'le fianarana le ao ambadika an'le fanatanterahana ny zavatra rehetra tokony ataony fa tsy hoe ho an'ny mitady hoe atao hoe miandry karama zany afaka atao an'izay aloha zay zany dikany ohatra hoe ataontsika miteny gasy ho de fatsoina azy hoe izy gomel nafsho ary
am'zay fotoana zay izy raha ohatra ka mbola tsy ho an'ny HM zany le zavatra ataony fa misy tsombotsombony tadiaviny de inona izy manao asa soa izy a fa ho anazy ho an'ny fanany na fisho de am'zay fotoana zay izy a le olona antsoina hoe ish hasid na olona olona asa soa fa tsy antsoina hoe azafady tsy ish hasid azafady fa izy teo ish hesed ty ish hesed na olona hesed sarotra laha ohatra adika masina izy a hasid sy hesed ohatra mitovitovy ny hevitra nefa izy tsy zavatra roa samihafa rehefa tena anatin'ny efa miresaka amin'ny teny hébreu hesed hafa vokatry ny hesed lasa misy antsoina hoe hasidut na avy amin'ny hasid mezata tasiny inona ozy izy ish gomer hesed ok ki bekiumu hamitzvot gomer hesed le nafsho fataro ozy izy fa rehefa ny olona anankiray izy manatanteraka an'le mitzvot sy mitaizy mitzvot zany dikan'izany manao ny fomba ary manaja ny tsy mandika fady manaja ny fady de zay ozy izy a de fa manao asa soa izy ho anazy ho an'ny fanany na fisho iny le fanahy io efa hitantsika fa le fanahy antsoina hoe nefesh sikhli satria ihany no misy an'le mitzvot rehetra rehetra de lakhen eno nikra hasid ela ish hesed zay ozy izy mahatonga an'le olona manao an'izay satria izy zany mbola hoe mbola misy tombotsoa tadiavina amin'ny fanatanterahana le mitzvot de manao tombotsoa izy ho anazy de tsy afaka antsoina zany izy am'zay fotoana zay hoe hasid fa mbola hoe ish hesed hitantsika mahita dingana anankiray misy sokajy anankiray indray anatin'ny antsoina hoe anatin'le sokajiny lehibe antsoina hoe hasid misy antsoina hoe ish hesed hasid de hasid kadosh araky ny fahitatsika tamin'ny tamin'ny farany teo manasa anareo zany mijeran'ny kory tamin'ny farany ho an'izay tsy nahay eo tsy nahita an'izay zatasiny de ty zany misy sokajy anankiray ish hesed ok inona ozy izy ish hesed ki ha hesed ou el ha ish atzmo agomel le nafsho satria izy izy le hesed le asa soa izy ho anazy tsy ho an'le fanany fa tsy ho an'le tompony na ilay nahary azy ah agomel hesed imkono nikra hasid vekadosh fa kosa ozy izy ny olona anankiray izay manao an'le asa soa fa tsy ho anazy tsony tsy ho an'ny fanany fa ho an'ny nahary azy izy ny antsoina hoe hasid vekadosh feno asa soa ary masina zany zany ny antsoina am'izay hitantsika eto zany antsoina hoe définition ny olona masina satria mibetsaka ny olona tena olo masina fa zao zany tsika manana définition nameny Abraham Vital hasid vekadosh olona be fahasoavana manao asa soa ary masina ina dikan'izay manao ny asa soa tsy ho anazy fa ho an'ny Hashem ho an'ny nahary azy kono zay ny antsoina hoe olona masina de fatarina koa fa kadosha misy dikany nadikany izy hoe masina nefa kadosh koa nefa hoe natokana olona natokana likdash zany a avy amin'ny hoe natokana le olona Hashem azafady misy fanontaniana angambany ahoana Hashem natokana ilay olona kadosh de ozy izy yaanki nizdaker mikol mine tum'a vekidesh atzmo bikdushato idbarah satria ozy izy ny olona antsoina hoe masina izy zany tena navita nanala an'ireo tum'a na ireo loto rehetrarehetra zay nisy teo amin'ny fanany moramora masina miteny hoe manala ny hoe loto eo amin'ny fanany nefa mila fatarina fa ady be zany mila ohatran'ny hoe maka kisarisary fotsiny hoe misy olona nandoto ny akanjo misy loto ny akanjo de mila sasana ina rehefa manasa azy atsofoka anaty rano aloha rano mety hoe mafana no tena mety amin'le izy de hosorana savony de kosehana raha ohatra ka tsy afaka izy de kosehana foana de alona elaela kosehana de mbola hitanao fa mbola misy loto de kosehana mitovy am'izay mihitsy ny fanadiovana ny fanahy ina dikan'izay ny toetra rasy rehetrarehetra
manome loto eo amin'ny fanahy, mora tezitra, olona mandainga, olona feno ino zany hoe tia fahafinaretana amin'ity tontolo ety ary olona mora malahelo sy ny sisa. Reny antsoina hoe toetra ratsy, reny ny anarantsika rehetrarehetra reny reny mandoto ny nefesh na ny fanahy. Dia ny fanalana an'ireny zay no antsoina hoe tikonim na fanadiovana, fanamboarana. Tikonim faran'izay manampy zao ny antsoina hoe tsom na ny fifadikanana. Dia efa manampy be zany. Anisan'izay fa tsy hoe izay fotsiny. Anisan'ny fanadiovana ny fanahy rehefa vokatry ny loto. Shalom shalom, Abi, Chaim, Ishai, shalom shalom. Dia zay hozy izy. Ny olona zany rehefa antsoina hoe chassid ve-kadosh na be fahasoavana, manao asa soa ary masina ary avy eo ihany fa ny kadosh dikany voalohany masina, fa dikany faharoa natokana. Nitokana izy eo anatrehan'ilay ny voary rehetra, zavaboary nahary zany, natokanana, voatokana. Izay hozy izy. Ya anki nizdakar mikol mine tum'a, nidio, purifié, nadio ny fanahy izy zany eo anatrehan'ny loto rehetrarehetra, tum'a rehetrarehetra izay misy teo amin'ny fanahy. Zay mahatonga anazy hoe kadosh. Dia kidesh atsmo bikdushato ilbara, ary nanome napiditra hasina avy amin'ny hasiny nahary azy amin'izay. Maninona? Zao zany le tsiambaratelo eto, le tena hoe tian'ny Rabbi Chaim Vital tenenina. Raha ohatra anao izy mitraraka an'izany hoe mahazo an'ilay dingana na sokajy antsoina hoe kadosh na olo-masina, voalohany indrindra, aza manao an'ilay asa soa ho anao tsony, satria zany efa dingana efa avy zay hoe manao asa soa ho anao, satria zay no tenenina, ny asa soa vitanao izy izy ataonao aminao ho an'ny fanahinao vokatry n'ilay didy mitzvot rehetrarehetra zay notanterahanao nataonao. Zay le manome chesed ho anao. Dia amin'izay fotoana zay anao izy antsoina hoe ish chesed. Fa raha ohatra fa ny olona antsoina hoe chassid ve-kadosh, ny olona manao ny asa soa ary manatanteraka ny sitrapon'ny nahary azy, ary tsy miandry valim-bavaka, ohatra hoe ataontsika an'izay, tsy miandry valiny amin'ilay zavatra ataony fa tena hoe ataoko ilay izy satria zay ny sitrapon'ny nahary ahy. Dia rehefa zay zavatra zay no mitranga eo amin'ny olona, dia inona ny azony, satria tsisy intérêt, tsisy zavatra tadiaviny fa ho an'ny Hashem, dia Hashem mihitsy no afaka mipetraka ao aminy. Ny hasin'ny Hashem no afaka miditra ao aminy. Fa raha ohatra zany hoe mbola misy hoe miandry zavatra ao ambadika hoe rehefa ataoko zany ity dia azo an'izao za. Rehefa manao an'ity mitzvot ity zany dia araka misy karama tsy tiako valim-bavaka ao ambadika. Mbola miandry an'izay dikan'izay hoe te hanao zavatra tsara fa ho anahy aloha zay. Dia Hashem zany tsy misy toerana zany Hashem hiditra ao anatin'izay olona satria mbola ho anazy ilay zavatra ataony fa tsy ho an'ny Hashem. Zay hozy izy ny teneniny eto. Shalom shalom. Dia ok. Ok. Qui lashon kedusha, lashon achna ve azmana. Zao koa izy izy. Voalohany zany, rehefa miresaka anao izy izy kedusha na dingany, dia fantaro izy fa dikan'izay voalohany masina, kadosh. Dikany faharoa nitenentsika teo natokana, voatokana. Dia misy dingana anankiray koa izy zany, miafina ambadika ny teny antsoina hoe kadosh na kedusha. Hitantsika zany zao fa rehefa mianatra Torah, ny teny anankiray misy dikany maromaro. Maromaro mihitsy ny tena marina, fa tsy hoe rehefa hoe miteny hoe zao ny dikany hitanao hoe kadosh, asina, dia efa izay fotsiny. Dia efa mitenao hoe natokana, tsy izay mihitsy fa asina. Eto mbola piny Rabbi Chaim Vital hoe kedusha hozy izy lashon na fitenenana antsoina hoe achana, ino dikany achana, ohatran'ny hoe fikarakarana ary hazmina zany ohatran'ny hoe vonona avy amin'ny zmanina zany fotoana, ohatran'ny hoe ano zany nanomezika an'izay hoe fikarakarana, olona mikarakara, olona miomana, ataontsika an'izay miomana.
Zegny angamba azahoantsika ny hoe hazmanah. Ke moa araky ny voasoratra anatin'ny bamidbar tarhadalima hit kad shu le mahar va akalitehen hoe andraso izy izy, miomana izy izy ho rapitso amin'ny rapitso de zay anareo vao afaka misakafo. Any amin'io passage etsany izy inona le terme hit kad shu. Hit kad shu zany rehefa jerena ny fototeny de mitovy avy amin'ny hoe kadesh kof dalet shin ary kof dalet shin koa nefa avy amin'ny terme antsoina hoe kedosha zay koa mitovy ny fototeny. De eto izy zany dikany eto rehefa miteny hoe hit kad shu le mahar, miomana anareo izy amin'ny rapitso. Dikan'izay izy zay mahatonga ny hoe kedosha dia mitovy misy hevitra anankiray koa hoe fiandrasana na fiomanana. Maninona izy miteny an'izay l'écran vital satria izy qui ause asmo me merkava el kedushato yitbarach ve'eno choshesh לכבוד עצמו, אלא לכבוד קונו כנזכר לעיל. Satria izy rehefa olona anankiray zany tonga antsoina am'le hoe kadosh na olona miomana, misy fiomanana be zany. Zay ny dikan'ny zavatra tiany tenenina ety. Miomana anao izy izy azahoanao mandray an'le kedosha na le hasina, sy le mandray an'le lekvod, manome voninahitra ny nahary anao. Satria izy qui ase atsmo merkava, rehefa tonga am'zay dingana zay izy de olona anankiray de lasa ohatrany hoe sarety merkava ho an'izy am'le hasiny yitbarach nahary azy na ny kedosha. Avy eo koa ny kedosha tokony tazomina zany zao le terme amin'ny teny hebreo kedoshato yitbarach, ny hasiny nahary azy raha ohatra ka tika izy. Ve'eno choshasha lekvod atsmo, ary io izy tsy mitsandraka ny manome voninahitra ho anazy. Inona dikan'izany? Le shem shamaim, ho an'ny Hashem nanaovana ny zavatra rehetrarehetra fa tsy ho anahy. Satria iny raha ohatra zany eo amin'ny fiainana hoe betsaka zany ny olona hoe manao torah de nefa ny tanjona ambadika an'izay manao torah zay mba hoe ho hitan'ny olona fa anao zany nanaraka torah, manarateraka ny mitzvot de anao no antsoina hoe juif. De hoe mihevitra zany hoe anao no tena maizy anazy. Tsara izy hoe tsara izy, farafahakeliny zany efa nanaraka torah zany anao, tsara zay. Fa mbola tsy han'ny dingana antsoina hoe manarateraka ny torah sy ny mitzvot fa ho an'ny nahary anao. Fa mbola misy zavatra mbola ty amin'ny dingana tsy hoe ambany moa zany fa dingana voalohany. Fa ny tanjona mila foana miova, mivoatra mba ho lasa lehibe, be gadoloto fa tsy mijanona am'le hoe any amin'ny antsoina hoe katinoty na ankizy mbola kely. Satria avy eo koa ny spiritualité na ny zavatra ara-panahy mitovy amin'ny zavatra hainantsika eto amin'ny hoe zavatra ara-batana, zavatra hita maso. Olona anankiray vao teraka de mianatra izy de any amin'ny dingana misy azy izy mbola kely fa rehefa avy eo tonga any amin'ny lycée de efa milehibe izy zany, mivoatra, misy zavatra be dia be azony de tsy mitovy amin'izy tamin'ny mbola kely intsony. De mivoatra foana ka hatramin'izy antsoina hoe olon-dehibe mahavita misaina sy mahaleo tena. Misy an'izay zay zavatra zay avy amin'ny zavatra ara-panahy. Rehefa ny ara-panahy koa spiritualité mila kolokoloina izy voalohany indrindra ary mila mitanjona de mivoatra ho lehibe koa. Ahoana fanaovana an'izay? Mianatra torah, mianatra torah ary tsy vitan'izay fa inona no tenenin'ny Rabbi Chemita tany aloha? Amboaro ny toetra ratsy. Satria ny toetra ratsy ankizy no ny toetra ratsy no feny antsoina hoe olona mbola kely na be katinoty. Fa ny toetra ratsy raha ohatra ka rehefa tonga hoe antsoina hoe olon-dehibe na hoe efa hoe mahaleo tena 18 ans ohatra, 20 taona aloha de hoe mahaleo tena olon-dehibe zany, nefa ny toetra ratsy izy mbola ny toetra ratsy no mifehy azy alpi rohani na eo amin'ny tontolo ara-panahy mbola ankizy le olona na 50 taona na 80 taona na 70 taona fa mbola ny toetra ratsy no mitondra anao ankizy le olona ao amin'ny dingana spirituel na dingana ara-panahy. Tsy izany tena an'izay fa zay ny vokatry ny
fianarana rehefa tena hoe mitrandraka zany anao hipetraka am'zay andraso fa ahitsiko ny toetra ratsy rehetrarehetra. Zay anao vao hita am'zay misy ny fanan'ny olona na le olona afaka antsoina am'zay hoe melehibe. Satria farafahakeliny manaiky aloha anao fa misy toetra ratsy, zay ny farafahakeliny. Fanombohana moa zany, fanombohana amin'izay dingana zay mbezatra asiana. De ny toetra ratsy moa efa hitantsika daholo tamin'ny cours tsy haiko na numéro 7 izy na numéro 8 bezatra Hachem, inona daholo no antsoina hoe toetra ratsy. Fa fantatsika izy zao Baruch Hachem de jerena zany. Zay zany ny tena hoe angambany afatra anankiray eto hoe tsy moramora ny fanaovana an'izay satria ny toetra ratsy mila fantarina fa tsirairay foana le izy. Rehefa hoe misy ohatra anankiray ohatra hoe feno atezerana na feno foeboeboana satria araka hitantsika ny olona mora tezitra, ny olona tezitra feno mieboebo, gava. De nefa ny olona be gava koa fantatra fa mora tezitra. Ohatra zao zay, zay zavatra zay dikana voalohany mila mahavita manana hery hoe io rehefa tezitra za ihany io fa tsy ho zavatra hafa. Tsy hoe avy any ivelany na tonga natezitra fa zany efa misy an'izay toetra ratsy antsoina hoe fahatezerana. Zany zavatra zany mila olona vonona mijery amin'ny fitaratra hoe za io tezitra io fa tsy olon-kafa. Satria ianao ihany, za rery ihany zay zavatra zay, ao anatiko le toetra ratsy. Mila vonona zany voalohany indrindra ohatra hoe te hianatra hiady amin'izany toetra ratsy zany, voalohany aloha mila manaiky ianao fa anao le tezitra, anao le sary rasy hitanao am'le fitaratra. Zay le ohatran'ny hoe challenge ngeza be. Ary tsy moramora ny tena an'izay, tsy manao an'ilay izy ny tena marina satria ny olona rehetrarehetra mila fantarina fa ny olona rehetrarehetra rehefa nivelany de te hampiseho foana ny toetra tsara. Tsisy olona hoe avy any ivelany zany de mampiseho an'le toetra ratsiny. Ny toetra ratsy ho afenina foana. Fa rehefa miresaka amin'olona anao de ny toetra tsara no apetraka any aloha. Kanefa rehefa anao am'izay te ho lehibe amin'ny dingana spiritual indrindrandrindra na eo amin'ny dingana ara-panahy de tsy maintsy manaiky aloha anao tena mijanona. Okay. Fantatro fa zao no avoakako rehefa miresaka any ivelany za. Fa nefa fantatro koa fa ao ambadika an'ity zavatra avoakako ity misy toetra ratsy mampatahotra. Tsy mendrika ny avoaka ny ivelany satria manjary hoe fitenin'ny olona hoe zao ke io ohatran'izao. Fa anao ny tsirairay no mila manana hery am'izay hoe io zavatra ao ambadika le hoe ratsy tsy tiako avoaka io za ihany io. Za ihany le mora tezitra, za ihany le febebony, za ihany le mandainga, za ihany le miteny ino zany hoe le misy fafinaretana be, feno plaisir, feno ino zany hoe faniriana, feno zavatra be dia be. Za ihany le olona antsoina hoe malahelo, feno misy zavatra manjo, misy sedra mahazo amin'ny fiainana tonga de misy depression. Za ihany io. Fa iny rehefa nivelany mantsy de ohatran'ny hoe avoakany mifalifaly foana le olona tsisy zavatra, tsisy olona tsara daholo zany tena marina na nivelany. Raha ohatra ka atao ny kisarisary. Rehefa mivoaka ny ivelany olona ohatran'ny hoe tokony hoe endry daholo zany olona nivelany. Fa fantarina ary zay zavatra zay misy foana izy. Fa io zavatra nivelany ireo fasady fotsiny, ohatran'ny hoe écran fotsiny. Fa ny zavatra ao ambadika reny no mila amboarina. De ny olona vonona hanamboatra an'izay, zay no antsoina hoe tsadik na olo-marina. Satria vonona izy niady am'izay sady manaiky indrindrandrindra satria tsadika aloha voalohany. Fa avy eo rehefa tena manaiky am'izay hoe izy ke za ihany. Le olona le zavatra ratsy le afenoko io za ihany. Eo izy vao manomboka manantona am'izay le dingana antsoina hoe hasid na olona be fahasoavana sy amin'ny voalohany aloha izy manao ny asa soa ho anazy. Satria hitantsika fa iny côté le toetra antsoina hoe etserarana le etserara le hoe côté anankiray ratsy iny izy mila fantarina fa iny tsika ihany de mila pina izy ny tena marina, mila pina iny côté antsoina hoe ratsy iny. Zay mantsy le mahasamihafa indraindray misy olona mihevitra tsy hoe mihevitra fa le fampianarana ara-panahy namenatra am'izay de hoe tiany tsara de tiany ratsy. Ny tsara, ny ratsy mila sorina. Zany dingana voalohany. Averiko ihany. Rehefa anao mbola kely tsy maintsy zay no ampianarana ny ankizy hoe ty zavatra ty mandoro ary may ianao de ratsy zany le izy, aza makany. Zay ny dingana voalohany. Fa averina ihany ny tanjona de mivoatra lasa lehibe, olon-dehibe. Am'izay fotoana zay io zavatra nandoro anao io fantaro fa ilaina ihany le izy ny tena marina ary mila ampiana. Ahoana fanampiana azy?
satria karakaranao izy. Ahoana ny fikarakarana azy? Tanterao ny mitsy vote rehetrarehetra satria iny mitsy vote négatif indrindrandrindra hoe aza misy mitsy vote négatif tokony tsy dikaina zany ary indrindra misy mitsy vote positif azo atao. Rehefa ataonao reny zavatra reny dia manome hery manampy ary manamboatra an'ilay ilany, ilay toetranao anankiray ilay tsy tianao, ilay antsoina hoe hetser ara. Rehefa anao manampy azy, fatary fa izy amin'izay manampy anao manana hery be mihitsy izy. Dia anao amin'izay vitana ity. Manaraka angamba satria izay zavatra izay mila fantarina hoe inona daholo zany ny azo atao azahoantsika manampy an'izay côté antsoina hoe hetser ara zay. Fa aloha vitana amin'izay ity efa ity ny farany dia tafiditra amin'ny varavarana vahiny fa Baruch Hashem. ועל נתכוון רבי פנחס בן יאיר במה שאמר במשנה סוף סוטה, פרישות מביאה לידי הטהור וכולי, וקדושה לידי חסידות, וחסידות לידי רוח הקודש. Dasika ity izy zany misy fampianaran'ny Rabbi Pinchas ben Yair any anatin'ny Maseret Mishna Sota. Hoe any amin'ny Mishna Sota io zavatra vetivety mametraka fanontaniana i Rabbi Pinchas eo hoe inona ozy izy ny lalana tokony arahana raha ohatra ka te ahazo ny antsoina hoe Ruach HaKodesh na ny Kedusha. Vetivety misy zavatra tadaviko fotsiny ato. Satria atiny fatapata tsy diso zany ny sa ay mety eto ambany eto mandeha Mishna. Zety Sota zay tadavy fotsiny hoe ok. Lasa fahitako izy. Et
Okey. Azafady miala kely fa zay vao hita ilay tonda tsy hitako tato le izy. Tonda. Mila zarako mantsy le izy an. Ty le izy tonda. Tsy afaka zara anato mantsy le izy fa lasa vety. Hitako ato. Ty. Kelikely. Rabbi Pinchas ben Yair Omar. Zerizout mevain l'idée Nekiyut. Nekiyut. Laso. Tsy ohatran'izao le izy. Satria ty mila raisina. Mila raisina anao satria ireo no dingana mila azo lasa vety. Ataontsika tsara tsy amarana anazy, amarana ny cours sika zao fa vetivety fotsiny. Okey. Dia andeha atsika. Quatre, cinq, en avant. Hey. Zao. Prochaine. Zao izy ty le Mishnah. Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Zao izy ny teneny Rabbi Pinchas ben Yair. Zerizout mevia l'idée Nekiyut. Ny kingana hozy izy. Zerizout zany olona kinga. Dia mitondra anao ho madio. Nekiyut zany ny fadiovana zany. Raisina zany. Raha ohatra ka te tsy hoe raha ohatra ka midingana voalohany satria ny tanjona farany inona? Ruach HaKodesh. Na azahoana ny antsoina hoe Ruach HaKodesh. Tazomiko le Ruach HaKodesh. Dia voalohany hozy izy mila kinga anao rehefa manao inona? Manao zavatra rehetrarehetra. Ny tonga ny fotoana anaovana zao tonga dia atao fa tsy miandry. Tsy miandry fotoana mihitsy fa hoe zerizout olona kinga. Dia mitondra anao amin'ny Nekiyut na fahadiovana. Dia rehefa tonga midingana ny fahadiovana zay anao Nekiyut meviin l'idée Tehora lasa madio. Tehora indray zany zavatra hoe Nekiyut mantsy avy amin'ny naki dingana avo kokoa. Naso zao le izy. Nekiyut ny fahadiovana ara-batana. Tahara fahadiovana ara-panahy. Madio zany ianao ara-panahy rehefa madio ara-vatana. Hitantsika zany zao fa raha ohatra ka tsy misasa na olona izay mahatonga ny hoe anatin'ny Torah misy foana mitika tiadaim. Midio foana ny tanana isaky ny mivoaka na rehefa misy zavatra atao. Manadio tanana satria zay zavatra zay rehefa madio ara-batana dia mitondra ny tehora. Tahora ny fahadiovana ara-panahy. Dia tahora mevia l'idée prishut. Ary rehefa tonga hozy izy ny fahadiovana ara-panahy na tehora dia tonga ny dingana antsoina hoe prishut. Prishut indray ohatran'ny hoe mihena zany ilay fitiavana an'ilay zavatra misy eto amin'ity tontolo ity. Prishut zany olona ohatran'ny hoe miaina zay zavatra sakafo hohaniny dia kely. Tsy mijery zavatra hoe miala sasatra amin'ny zavatra rehetra ataon'olona rehetrarehetra fa eto amin'ity tontolo ity. Fa miaina zany ilay zavatra ataony. Miaina kely hoe rehefa misotro dia misotro rano kely, rehefa misakafo dia misakafo rano kely, rehefa matory dia matory kely fa tsy matory be. Zany ny hoe prishut. Ahena daholo zany ilay fafinaretana hita amin'ity tontolo ity. Zay ny hoe prishut averiko ihany. Dia ny prishut no mitondra anao l'idée kedusha. Zay anao vao miakatra ny antsoina hoe hasina. Averiko ihany kedusha zany hasina voalohany indrindra ny adika azy fa araka hitantsika teo misy ny antsoina hoe kedusha indray hoe manomana
fanomanana zay. De misy koa nefa ny dikan'ny kidosha indray hoe natokana, satria inona dikan'izay rehefa anao miaina antsoina hoe prishoot na mihena le zavatra ataonao zany de ohatran'ny hoe mitokana ho azy ianao eo eo amin'ny eo amin'ny mpiara-monina. Tsy hoe mpiara-monina fa ny zavatra rehetrarehetra le olona zatra miaina amin'ity tontolo ity de lasa nefa fomba fiainanao tsy mitovy amin'iny zareo de mitokana ho azy ianao, kidosha. Natokana zany dikan'izay satria miakatra ny hasina. Le kidosha mevia l'aider en avant. Ary rehefa miakatra hozy izy zay kidosha zay na hasina na rehefa mitokana anao de inona ny zavatra mitranga? Poitra am'izay ny antsoina hoe en avant na fanetretena. Ampidinina mihena zany gavanao rehefa mitokana anao satria rehefa mitokana mantsy anao de nefa hitanao fa ny olona rehetrarehetra manao zavatra ohatran'izao fa anao rery ny aty de tsisy toerana intsony hoe zany tena izy. Inona zany satria anao tsy miaraka amin'ny olona, anao lasa ambany. Inona dikan'izany ambany tsy hoe ambany tsy midika hoe ambany midika hoe ambany zay hoe anao zany vonona hitondra hizaka ny be sy ny maro. Inona dikan'izany? Rehefa anao mizaka olona zany ny olona zany eo amboninao fa anao ao ambany. En avant, fanetretena. Rehefa tsisy rehefa miakatra mitondra dingana antsoina hoe fanetretena zany ianao de tsisy intsony antsoina hoe gava na fihobohoboana sy ny kaasy na fahatezerana. Raha mbola mio ny fahatezerana de mila miverina amin'reto etape reto zany. Jereo hoe aiza ho aiza ny misy anao amin'izay fotoana zay. De en avant mevia l'aider ir het. Rehefa anao izy tonga amin'izay dingana antsoina hoe fanetretena de mitondra anao amin'ny fiatahorana manota. Raha ohatra zany misy inona antsoina hoe het be satria tsy mba tsiditra hoe iny le ota adonina hota fa matoa ny olona anankiray mbola misy ota ataony satria misy ny antsoina hoe gava. Matoa misy ny gava satria tsy ampy ny kedosha. Matoa tsy ampy ny kedosha satria tena mbola miaina eto amin'ity tontolo eto izy. Eto ny teneniny hoe ity ny tena fiainana fa ny ao aoriana indray tsisy. Zay ny antsoina hoe prishoot. Tsisy prishoot zany izy. Raha ohatra ka misy an'izay tsisy be prishoot le olona satria maloto ny fanahiny. Matoa maloto ny fanahiny satria manoto ny vatany. Matoa maloto ny vatany satria manino? Satria le zavatra rehetra izay ataony de mangatam-potoana izy. Hitanareo le lalana. Zay ny ty mila apetraka tokony atao cadre mihitsy de atao apetraka amin'ny trano tsirairay. Fantatra? De io izy. De matahotra manota zany zay olona rehefa tonga amin'izay hoe manetry-tena. De raha het mevia l'aider hasidot. Ary rehefa ianao izy misy mitahotra ny anota de mitondra anao amin'ny lalana antsoina hoe hasidot. Zay le dingana resantsika hatramin'izao miaraka ny Rabbi Chaim Vital. Hasidot manao inona? Manao asa soa tsy ho anao intsony fa ho an'ny mpiara-monina aminao ary indrindra ho an'ilay nahary anao. Hasidot, feno fahasoavana. Mizara foana fa tsy hoe ty zaraiko fa ty tsy zaraiko. Le hasidot meviin l'aider ruach hakodesh. Rehefa anao manana an'izany fihetsika ohatran'izany hoe hasidot amin'izay iny no mitondra anao ahazo ny antsoina hoe ruach hakodesh. De zay ny tanjon'ity boky ity averiko ihany. Share kedosha mitondra anao ahazo ny antsoina hoe ruach hakodesh ary ny ruach hakodesh moa midika hoe faminaniana na ahitana zavatra mitranga tany aoriana sy ny zavatra hitranga any hoavy. Reo izy ny dingana ataovy. Tanterao reo de inona rehefa azonao reo dingana reo de inona ny azonao? Ruach hakodesh. Fanombohana mila mavitrika mila rehefa misy zavatra tokony atao tonga de tanterahana eo ny eo. Zrizot, kinga. Ezrat Hashem. De vitana amin'izay ny satria efa vita izy ity. La pirasa ki zo hasidut shelema haba'a achad kedusha. Hitanao izy fa ny hasidut dia tonga tao aorianan'ny kedusha. Raha tsisy kedusha izy ianao de tsy tonga mihitsy ny hasidut. Araky ny lista napetraky Rabbi Pinchas ben Yair. Kedusha hi mevia l'aider ruach hakodesh. Rehefa tonga amin'ny rehefa azonao izy ny hasidut de zay anao vao tonga amin'ny dingana antsoina hoe ruach hakodesh. Ki mitdabek bo dibuk gamur ve'yasig le gilui raze Torah. Satria izy rehefa tonga amin'izay dingana zay anao de mipetaka
tena ao anatinao am'zay izy le Torah rehetrarehetra nianaranao hatram'izay. Tena hoe ao anaty tena mipetaka des boucs. Ary ho azonao daholo izy izy ireo razé Torah, io dikan'izay razé Torah zay, ireo tsiambaratelo sy ireo valisoa, vadisoa, dikan'izay valisoa rehetrarehetra zay miafina ao ambadika ao anatin'ny Torah hozy izy. Le hitina be, le hitina be, le hitina be antidote, ary tsy vitan'izay satria rehefa anao efa iainanao efa tena ao anatinao daholo izy ny Torah de mahavita am'zay anao maminany ny zavatra ho avy. Mihitina be avy amin'ny avia, nevoa zany faminaniana. Ary vitanao izy zany miteny hoe misy zavatra ohatran'izao hitranga de tena mitateraka ilay izy fa tsy hoe miteniteny ianao fa indraindray mandeha indraindray tsy mandeha. Tsisy zavatra ohatran'izay mihitsy rehefa am'zay dingana zay. Kemoshe Amar Rabbi Meir, araka ny voatenin'ny Rabbi Meir izy ao amin'ny Pirkei Avot. Kol ha'osek betorah lishma, ny olona rehetrarehetra zay manatanteraka manokana fotoana hianatra ny Torah lishma, zay le hoe tsy ho anazy intsony le fianarana Torah fa ho an'ny nahary azy. Retsono lomar lishma shel atorah hi hakadosh baruch hu, satria am'zay fotoana zay izy le Torah ianarana io tsy eritreretiny fotsiny, tsy eritreretiny intsony, tsy atao anatin'ny loha hoe mianatra Torah zavatra any ivelany fa tena hoe ao anatiny le izy, ary fantany koa fa io Torah io io no antsoina hoe akadosh baruch hu, na le vavy mihodikevavike. De izy le olona mianatra io no antsoina hoe he mihodikevavike. Iny zany ny dikan'izay rehefa mianatra Torah le olona mampitambatra ny vavy sy he, zany antsoina hoe zon na ihod. Vokatry ny ihod tsy maintsy misy ny antsoina hoe orot midina. Iny le orot zay le hoe fahazavana miditra zay maminazavanao an'le zavatra hitrangana ho avy. Kikol atorah shemotav shel hakadosh baruch hu. Fataro izy ty betao anaty loko apetratsika anatin'ny loha. Ny Torah rehetrarehetra hozy izy zay voasoratra manomboka amin'ny Bereshit hatramin'ny Israel, any amin'ny faran'ny Chumash zany, le boky anankidimy. Shemot akadosh baruch hu, anarana Hashem daholo. Betsaka mantsy olona miteny zay manana an'le hoe misy ty anaran'Andriamanitra, ty hoe Yah, El, Adonai, Tsevaot, sy ny sisa Shaddai. Ok, fantatrao fa Bereshit de fanarana Hashem, Bara de fanarana Hashem, Elohim de fanarana Hashem, na averiko ihany zay le niteny tamin'ny Porima teo, Haman anarana Hashem, Amalek anarana Hashem, de ahoana? Hashem. Kol hatorah shemotav shel akadosh baruch hu. Ny Torah rehetrarehetra hozy izy de anaran'ny akadosh baruch hu. Rehefa mamaky Torah zany ianao de iny mamaky ohatran'ny hoe manonona ny anarana Hashem. Rehefa manonona ny anarana Hashem ianao manamboatra anjely avy amin'ny anarana Hashem. Kikol hatorah Zocher lidvarim harbe, ary rehefa anao izy zany mianatra ny Torah io de mahazo ary nanatanteraka zavatra be dia be, zava-dehibe. Verroulé, ndanao izy mijerany amin'ny Avot, Pirkei Avot ohatra ka mety hijerany zavatra zay. Ou me gal'in lo razé Torah venaase ke ma'ayan ha mit gaber, sy ny sisa. De sokatra eo anaty eo amin'ny masony eo am'izay daholo izy, eo anatrehany daholo izy ny tsiambaratelo rehetrarehetra anatin'ny Torah. Tsy vitan'ny hoe anatin'ny Torah fa eo amin'ny fanamboarana namoronana an'izao tontolo izao. Sokatra daholo, hitanao am'izay hoe fa maninona zao zavatra ianako zao ohatran'izao, fa maninona, inona aiza ny fototra ny fanako, inona ny zavatra nataon'ity fanahy ity tamin'ny vokatry ny kidikolona na réincarnation tany aloha. De azonao daholo zany ny zavatra tokony ataonao amin'ny fiainana ainanao am'izao. Am'izay fotoana zay anao tsy mipetaka eo intsony mitahotra, satria mitahotra vokatry ny zavatra tsy fantatra koa. Be mitahotra fa zay zany izy hoe ito zavatra ito tokony atao ohatran'ny hoe vato fehizoro ohatra ka ataoko an'izay. Ho an'izay olona tena hoe tranga liana amin'ny Torah ary te hanatanteraka ny sitrapony Hashem, ho an'ny Hashem le izy, fa tsy hoe anaovana an'ity azahoana Ruach HaKodesh, tsy izay mihitsy. Raha ohatra zay ny tanjona mbola tsy tafiditra anaty antsoina hoe Chassid Kadosh fa Ish Chassid, Ish Chesed azafady, araka ny isika tamin'ny fanazavany Rabbi Renvital teo aloha teo.
fa tia tonga rehefa anao tena tonga rehefa manaraka an'ireo rehetrarehetra reo tonga le izy fa le izy tsy ho anao fa ho an'ny HM ary ho an'ny zavaboary rehetra, ho an'ny olombelona rehetra fa tsy ho an'ny zanak'Israela fotsiny, ho an'ny olona rehetrarehetra ty. בעזרת השם, ברוך, זה לנו נמציע, ברוך אדוני לעולם העולם והאמת, תודה רבה, רבי חיים ישי, תודה רבה, רבי ישראל פונדול, תודה רבה, רבי יהושע, או פייסבוק, si, reja זה ננרק, שלום שלום, במיס פנטנין, אז מסלה סלה, די מנרק, די לילה טוב.